Mbola taranja basketball izay ihany fa hoeny andray soro kosa isika ao anatin'ilay etsika fety basket izay karakarain'ny AT2B izay azo lazaina fa dia mahavory olona maro tokoa ity taranja basketball ity eny amin'iny faritra andray soro iny satria dia fafinaretana ho an'ireo mpankafy ny taranja basket sy ny mponina eny toerana mihitsy ity etsika karakarain'ny AT2B ity. Alors rombe folo natao teneny kianjana andray soro tamin'ity faran'ny herinandro ity no nentin'ny fikambanana T2B nanoho ny hetsika fankalazana ny 70 taonany na ny fety de basket. Ireo sokady zokony senior sy vétéran avokoa ny akatra kianja tamin'ity herinandro faefatra ny fifananany ity raha ny alasasatra kely ny sokady zandony dia ny U12 zazalahy sy ny U18 zazalahy ihany. Ity hitantsika amin'ny sary ity zao dia ny lalao teo amin'ny ekipan'ny basy be sy ny ekipan'ny BCR. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa amin'ny basy be reto miakanjo mavo amin'ny sary reto mpandresy tamin'ny isa 420 no 750. Tsara manamarika fa feno 770 androany nisan'ny lalao vita tamin'ny fifanitsanan'ny fety de basket hatramin'ny nanomboan'ny fifaninanana ny 12 May lasa teo. 4e semaine de fête de basket T2B tsika zao nanomboka tamin'ny 12 Mai 2018 ifarana amin'ny 2e semaine mois d'août 2018 hatreto 48 match 48 zay match vita ao anatin'izany catégorie U12 catégorie U18 catégorie senior dame sy senior homme et catégorie vétéran dame et homme. Fahitanareo favitrihan'ireo tanora mpankafy basket zany amin'ity fifaninanana karakaraina reto? Ny favitrihan'ny tanora be dia be satria na ny fijery na ny mpilalao dia be dia be tokoa. Kilalao zao dia tena betsaka par rapport amin'ny tamin'ny heritaona. Ny mpijery koa be dia be foana ny tonga isaky ny sabotsy sy lahady amin'ny terrain. Tio zao kosa ireo vokatra sasany ho an'ny lalao nataon'ny andro ny sabotsy 7 Jona dia taorin'ny fanalavam-potoana no nivoahan'ny ekipan'ny ASM mpandresy tamin'ny isa 770 no 970 nanoloana ny ekipa faharoan'ny T2B teo amin'ny sokady senior. Tsara manamarika fa ny rava 170 no 170 no rotota nandritra ny fepitoana ara-dalàna. Teo amin'ny sokady senior lehilahy ihany dia resin'ny ekipan'ny AS Saint-Michel tamin'ny isa 720 ny team skate. Nanarak'izay ho an'ny senior lehilahy ihany dia resin'ny ambitoolona tamin'ny isa 370 no 770 ny BCR. Ho an'ny sokady vétéran vehivavy dia resin'ny ekipa voalohany avao amin'ny JCSA tamin'ny isa 420 no 770, ny ekipa faharoa avao amin'ity ekipan'ny JCSA ity ihany. Ho an'ny sokady vétéran lehilahy dia tamin'ny isa tery de tery 370 no 270 nandresen'ny BBCM ny ekipan'ny Cheminot. Ho an'ity sokady vétéran vehivavy ity ihany dia resin'ny ekipan'ny team playlist tamin'ny isa 150 ny ekipan'ny Manapoins. Toy izao kosa mivokatra ho an'ny lalao nataon'ny andro ny alahady. Teo amin'ny sokady senior lehilahy dia resin'ny TBS tamin'ny isa 720 no 320 ny ekipan'ny BTS. Ary farany ho an'ny sokady vétéran lehilahy dia resin'ny LRBBA tamin'ny isa 520 no 970 ny ekipan'ny AST.